ny fanatrehanao feno ny asoavanao ka mihira izahay fanajana fiterana hoanao fanjakana Alleluia hoanao riray Alleluia hoanao ritu 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 Is Christi Panzaka, panzaka, Is Christi panzaka, panzaka, Is Christi Alleluia hoanao riray Alleluia hoanao ritu Alleluia hoanao riray Alleluia hoanao ritu Alleluia Misaotra n'Andriamanitra indray isika mbola tonga samatsara eto amin'ity toerany ioby sy amin'ny voninahitra azy noho ny alehibe ny asoavany sy ny famindram-pony vavaka isika manome voninahitra anao zay Jesosy noho ny alehibe ny asoavanao sy ny famindram-ponao misaotra indrindra mbola nitantananao anay indray tafavory eto amin'ity toerany ity hideranao ankalazanao ame voninahitra anao eto amin'izao toerana izao tompo rehefa tafavory tahaka an'izao koa nefa ny zanak'Andriamanitra dia mba eko ny satana te milivily tsy ampifantoka anay amin'ny fotoana rehetra izay atao eto amin'izao toerana izao ianao efa nanome fahefananay androdana sy anjera ny asany maizina ny asan'ny satana araka ny tenina hoe zay fehezinareo ety ambony tany dia fehezina ny an-danitra ary zay vahanareo ety ambony tany dia vahana ny an-danitra ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona va Nazareta nafany amandidy mandroaka ny asan'ny maizina ny asan'ny satana ny asan'ny devoly rehetra tsy anananjara tsy anana fahefana eto amin'izao toerana izao satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao dia apetraka tanteraka ambany elatrao ny fiainany rehetra dia misaotra tompo misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra tompo misaotra Jesosy misaotra tompo dia atolotra anao ndera sy ny ajary voninahitra efa nao hatramin'ny taloha zany ka mbola anao mandrakizay misaotra Jesosy amen andeha ame voninahitra ny tompontsika satria efa mitsenantsika teo ambaravarana izy araka amin'ny teniny hoe tsy anareo nifidy aho fa izaho no nifidy anareo voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany aleluia masina Jehova tompo maro enitry ny voninahiny tany rehetra amen dia mbola ampitomboina mandrakariva amintsika ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka dia afaly miaraba manokana ihany koa ho an'ny reny rehetra zay tonga manatrika eto an'ity toerany ity amin'izao alady maraina izao mirary soa anareo zay Andriamanitra le manakarepasoavana ambomba sy anafiery anareo mandrakariva manoloana ny adidy zay saninareo na ao anatin'ny tokantrano na ny akonana na ao anatin'ny firenena mbola tony fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no amakitsika ny Salamo 20 ary eo arinan'izay dia ny hira larana 20 ihany koa ao an'ny firana FFPM ka ny 9 sy ny 9 ihany hira larana 20 9 sy ny 9 ao arinany Salamo 20 ny 9 ka hatramin'ny 9 Salamo 20 9 ka hatramin'ny 9 rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany amin'ny anaran'i Jesosy fa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehova
ary izany vatolampy afa-tsy Andriamanitsika. Izany Andriamanitra izany nampisikina hery sy nanome an'ny fanalaleoko. Manao ny tongotro tahaka ny amin'ny deravavy izy ka mampitoetra eo amin'ny fitoerana avo. Mampianatra ny tanako iandy izy ka mampienjana ny tsim-pikivarahana ny sandriko. Omena ny ampinga ny famonjena, ny tanany akavananao no manohinay ary ny famoramponao no mahalehibe ahy. Alalanao ny lalana odiaviko ka tsy angovotra sondrokon'ny tongotro. Amen. Ny feona rehetra zao dia entinay mideranao ry andriananarinay. Ny feona rehetra dia entina miderana Vavaksika. Voninahitra ny eo anao ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Voninahitra ho anao ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompo ny tompo. Manome voninahitra anao eto amin'ity toerana izay Jesosy satria tsapanay dia tsapanay. Fa Andriamanitra mihevitra ny fiainana isan'andro isan'andro ianao. Andriamanitra mahery indrindra ianao, tsy takatry ny saina, ny fitiavana, ny famondram-po, ny fitantananao, ny fiainany mpanomponao tsirairay avy. Tonga eto amin'izao toeran'izao zahay, noho ny fahatsapanay Jesosy, fa tsy misy Andriamanitra tahaka anao, tsy misy Andriamanitra mahery tahaka anao, izay mitatana ny dianay, mampahomby ny asa sy ny fivelomanay. Matotoko matsy Jesosy, mbola velonay indray. Matoa mbola mitafy, dia noho ianao. Matoa mbola manana hery, dia noho ianao. Matoa mbola afaka mihinana Jesosy, mana ny asa sy ny adidy amin'ny androm-piainana rehetra, dia noho ianao. Fitiavana avy aminao zany, fa na dia olona tsinotsinona azy, na dia olona tsy tonga lafatra azy, na dia olona tsy lavorary tsy tanteraka azy, dia miana ifoana ianao, mitsinjo anay foana ny masonao Jesosy, ary manatanteraka mandrakariva tokoa ny teninao hoe ny mpanompo izay efa nofodiko tsy mba hariko. Misaotra indrindra Tompo, fa na teo aza ny olana no lalovanay tao anatin'ny akonana, tao anatin'ny tokantrano, ny asa mandrera sy ny fivelomana, dia mbola tsinjo anay Jesosy, fa tanteraka mandrakariva ny teninao hoe mety manadino zany amin'nono ny vehivavy, fa izaho kosa ho ianao tsy mba manadino. Misaotra Jesosy, tonga eto amin'ity toerany ty ary zay amin'izao maraina vaovao zao,
iobo ny anaranao, ankalaza ame voninahitra anao, no zany fahalebiazanao zany Jesosy, zay tsy takatra ny saina amin'ny maha-olombelona. Tsy hainay nefa ny hika sy ny fiderana ataon'ny anjely, ny olo-masina rehetra ny an-danitra any, zay tsy mitsantra mihitsy na minitra na segondra, fa manandratra ny feony, manome voninahitra anao eo anilanao Jesosy. Fa ny angatany kosa zay mba kely vitana eto amin'ity toeranyity ho anitra kasitranao Jesosy, manao hoe masina, masina, masina Jehova tompo maro, eniky ny voninahintany rehetra. Amen. Mbola mialohany hitondra ny ray aman-dreny ny afatra ho antsika tsiraray avy amin'izao alady maraina izao dia mbola ataontsika ny hira 2:50 2:50 ataontsika ny andiny voalohany ao anatin'izany 2:50 zany dia andray ny afatra zay hoentin'ny ray aman-drenitsika ho fampahirezana antsika ndray amin'izao alady maraina izao. Tsy angina reny ioby no ianao rizina, fa miposaka aminao ny fahazavana soa. Tsy angina reny ioby no ianao rizina, fa miposaka aminao ny fahazavana soa. Ifanilo mamonjena, ino fatorina, anazavanio ronaloko, ivoana asalato, ifaneva sonare, cenawe ipazaka, fariamina ifamuzene, sinilupa saya turudiana sajianawe petraka isika vavaka isika manome voninahitra anao eto izay rehetrarehetra tompo, satria mahavita zava-mahagaga ho anay ianao. Zao vahoaka maro be eraky ny fiangonana izao natera-be vavo daholo, tsy nisy zay raha tsy nisy zany, tsy tahaka izao zay raha tsy nisy ny taiza, tsy nahita lalana zay raha tsy nisy reny ary tao ianao. Mangataka anao zay ankehitriny mba hampahiratra ny masonay, fa tsy misy afa-tsy anao rery ihany no afaka mamorona ny tsy misy, manoloana ny asa sarotra adidy be dehibe sahaniny reny. Ny anaranao Jesosy nangatahako zany, amen. Miarahaba ny reny rehetra aloha, rehefa avy eo tsika dia miarahaba ny neny rehetrarehetra, fa dia zao aloha Jesosy ny isaorana be dehibe, satria raha tsy olona mono nataon'Andriamanitra antsika, fa voalavo mba taizitsika hatramin'izay. Taidava ohatran'ny sobakaka modirina hony, menjera ny rano taitra izy, mihizitra daholo na ny tanana na ny tongotra, vandravandra ny maso. Zany ny fiainantsika,
jerijery foana ny misy fahavalo so misy manenjika vava mihinan-kanina ny saina tsy mandry mihitsiny va maheny fofona kely dia fa mitsambikina fa misy fahavalo zany tsisy fiainana vanina raha tsy olombelontsika ary zay ny saorana an'Andriamanitra ozy ry zareo sasany zay tena manan-karena mafy de mafy de mafy de mafy ikoizan'ny olona raha sendra nanontaniana izy fa inona angany Andriamanitra ivavahanareo aza mifampiteniteny ny Andriamanitrareo tsy Andriamanitra ny Andriamanitra tsy Andriamanitrareo samy Andriamanitra daholo ny anarany fa aza mifampiteniteny fa samy mandeha amin'izay aleny ay ary nareo zany manana lanitra sy ny fiainana mandrakizay zany aloha tsy fantatry zany ny sasany fa minona mahatonga anao iteny amin'izany ety an-tany fiainana iroa ety manao zay daniny kiboko maka karazana arena be de be de be de be de be tsy toy tsy firoana ary midanaky no mahita zany izy raha Madagasikara ty raha vao vidina fa dahoana loatra vitan'Andriamanitra ny sasany nefa ny sasany zara raha mihinan-kanina jereo tsara ny finoany zao ny tena hitako ndre mandeha za lesy tsy mihinana zany fiainana mandrakizay zany fa ahoana ny anay ny finoanay dia zao rehefa maty zay dia miverina indray aty ambonin'ny tany fa ahoana zay manko le filozofia hoe éternel retour zany hoe maty ianao olombelona tsika zao maty dia rehefa miala etsy tonga any an-danitra tsaraina raha vo ratsy ny toetratsika tsy mahazo ny lanitra fa miverina voalavo maty indray ny voalavo laniny saka maty miakatra indray ho tsaraina rehefa mihatsaratsara manjary alika verina ty ambonin'ny tany manjary alika enjeny liona maty dia lasa indray le fanahy dia miakatra manjary soavaly na manjary omby manjary gidro mandrapahafantatra onome iny izy fa miatsara dia manjary anjely ela be amina rivorivo fotoana vao tonga amin'izany fa za aloha hoe zay olombelona anjary alika angamba rehefa verina avy any dia ataoko inonantsony moa ro arenako ireo zao any mba velona vehivavy daholo niteraka an'izany tompo mpanan-karena be vehivavy niteraka azy mino an'Andriamanitra vehivavy niteraka azy tsy mino an'Andriamanitra vehivavy niteraka azy mpanjaka izy vehivavy niteraka azy mpamon'olona izy vehivavy niteraka azy
fa inona loatra moa zao izininao zao e? Inona loatra zao izininao zao? Mahay mamorona zava-dehibe mihitsy ny izinintsika olombelona. Io kibonareo vehivavy io mahay mamorona zava-mahagaga mihitsy tsy takatra ny saina. Tsy mandeha amin'izany tsika. Zany ny antony ivavahana ho an'ny vehivavy. Fa sarotra de sarotra de sarotra mitaiza azy hoe ity ny lalana tsara, atongavanao ny amin'Andriamanitra. Fa raha tsy zany ianao, mitaiza zaza baratra, tondra zaza adala, tondra zaza maditra, raha voadininao misy Andriamanitra, miova kibonao. Aza dino zay. Miova ny zanakao. Toerana anankiray lazaiko anao eto Madagasikara. Ireo olona reo dia mahafinaritra azy na dia manambady alika azy, vehivavy daholo nanao zany. Ary any Frantsa ianareo kiriko anareo any. Io alika io manambady vehivavy dia miteraka sampona lohan'ny olona vatany alika. Vehivavy daholo nanao an'izany. Fa raha tsy voataiza mihitsy ny vehivavy teny mbola kely, tsy maintsy miborika io. Misaotra anareo vehivavy manokana aloha, ny tenako nilazako zany. Tsy afaka niangona zao tsika raha tsy nisy vehivavy ny mpiaiza. Tsy navita zava-mahagaga tsika raha tsy misy vehivavy ny taiza. Tsy afaka nianatra. Abetaka ny tsy avela ny zanany nianatra. Ariny. Dia voalaza ny soratra masina ao amin'ny Joba. Jerenao nga ao amin'ny Joba. Joba 3. Andininy voalohany. Fa ankehitriny kosa dia miomea na dia izay tokany-jantriko aza dia zanak'ireo izay nilaviko tsy ho isan'ny ambony miandry ny endrika akory aza. Vehivavy nanao an'izany. Iomezan'ny olona. Vehivavy nanao zany. Eny, indriny faharoa, mampaninina ny herin'ny tanan'ireo izay fa very fahatanjahana. Miamalemy. Toy izy, 5 roana tsy eo amin'ny olona izy, sady akoraina toy ny mpangalatra. Zany tompoko ny zaza sasany, zany ny olona sasany. Hoy ateo hoe misaotra an'izay reny endry vavaka mahavita azy. Ny asan'ny vehivavy nge raha olona ka tsy vitan'ny lehilahy. Tena marina zany. Ianareo tsy manambady angamba tsy hitanareo zany, fa ny manambady hitanareo mihitsy zany. Tsy vitan'ny lehilahy
raha samy miasa izy mivady a samy reraka izy mivady a raha ngah mitsotsotra ampandriana raha matoa mbola lasa indray mikarakara sakafo mbola vaky loha indray ina no atao loka samy hafa be mihitsy ireo a ny akabiazan'ny lehilahy reo fa tsy mivita sakafo izy a lasa izy makany amin'ny hôtely any izy mihinana fotsiny sisa kamo tsy vitan'ny lehilahy mihitsy ny asan'ny vehivavy fa kamo lehilahy fa mideranareo vehivavy endry ny vehivavy endry any lazaiko izany tanteraka ny teny soratra masina hoe tahaka ny voaloboka izy zanany any dofodofotra manodidina ny latabatra misy tena mahay mikarakara mihitsy ny ary mahagaga mihitsy ny fihetsiketseny hoe raha rasa rangaha zanaka ny antsarako a ahoana ny fomba hitaizako an'ireto zaza ireto misy tena milona mibavaka mihitsy tsy takatra ny say zany fa misy tompoko de araka ny teniny Jobe ny 15 zanaky ny adala sady zanaky ny tsy manatsaina roana tsy eo amin'ny tany misy reny tena mahafoy zanaka tena magaga misy reny tena mahafoy zanaka ty tantara ty asiako anareo nisy rem-pianakaviana anankiray a miteraka kambana izy mpiasa tsotra vadiny kio tena tsotra be zara raha mikarama zara raha mihinan-kanina teraka kambana izy a fa kivy le raha matoa atao ahoana ny vidy ronon-jaza anankiroa nonony tena tsy mahavoky zaza anankiroa de nanatono izy ianao lasa izy naka fitomboka le fitomboka le kikisana misy eny amin'ny taniny io zany le kikisana eny amin'ny tany ohatra ny tatouage nasiny an'iny ny zanany anankiroa nariny am'izay ny anankiray ny tezainy le nariny any moron-dalana any mitomany any nona tsisy mampitafy zany ny fiainany eto tany mandalo ny reny hafa mamiazy biberon de lasa mandalo ny reny hafa ametraka akanjo kely de lasa tsisy manao ndeo ty vediko any amiko tsisy manao ndeo ty tezaiko ny azy any an-trano raha tsy vita tsy atakalony azy koa io teo le zaza le anankiray nianatra na vita fianarana lasa ambony manana asa nanan-karena nanambady mpanan-karena le vavy kely anankiray le narina kosa nefa ny tombo mahantra tena mahantra angoronan'ny olona ny lamba ny amidy savony raha tsy misy
fa sady maimbo zany tsy miogo zany rasy tare vehivavy daholo mavitan'izany ndray andro le rasy tare kely io le mantra mba ndrahany olona hivaritra rano ohatrany oviva mandalo ny fiara de meny mandalo amin'ny fiara de meny mandalo amin'ny fiara de zay mba kely azony amin'iny zay ny ivelomany nandalo am'izay le mpanan-karena janona hividy rano nanolotra ny tavoango tamin'ny tanany ohatran'izao izy taitra be le chauffeur lehilahy le raha matoka banana wa midiny ianao madame midiny ianao jery ianao fitomboka am'ty ty tanany ty kialakely ty voko madama avy hoe ianao hoe eo ny tananao oa tena mitovy reo fitomboka reo tsy misy manana an'io marika io afa-tsy mama vehivavy koa nikitika an'izany ny sainy tsy vitany lehilahy zany fa vitany vehivavy avy hoe ianao jereny le mpanan-karena tsara izy angany anarany mamanao tsy fantako tompoko ary izy anarany vadidadanao tena tsy fantako tompoko fa izy ara ny taizanao tena tsy fantako tompoko tsy nisy zany ozy akizy teny amin'ny arabe eny any matory eny any lehibe velona zao amivaritra rano no toko raharaha jereny tsara jereny le rangavadiny izy roa fa tena mitovy ny tareny fa ny anankiray maloto kely sy rotiritika be satria sady maimbony tsy misasa fa mitovy avianao zosy le vehivavy mpanan-karena fa taizinareo mipetraka taloha tena tsy fantary tompoko ary izy ny avanareo tsina tsy manana an'izany mihitsiny jereny tsara mitovy hatramin'ny alavany saingy ny anankiray mahi ny anankiray nahasoanina tsara de dogadonga tsisy fantatrao ny avanao ary ny zokonao ndray tapo aminao tsisy fantatro zany za zazanarin'olona eo hoe fa fany tamin'le rano ny tarehan'le kialakely tsara tare mihitsy nasiny savony jeren'le rangavadiny am'izay tena mitovy ane nareo ontsa mihitsy tena ontsa mihitsy ny fonylay nanan-karena ray tapotsika ray renitsika reo ny marika fa raha vavika anao renina vitan'izany andozany zandriko zany io sady ny finina tsinanaiky mihitsy le zandriny tena tsinanaiky menatra
midira ho anaty tômôbila nao tsy hiditra zany a madama tsy mbola nitaingina tômôbila hatram'izay ny aina noho ny izy tomano mihitsy alao hipetraka ihany ahy e alao hipetraka eto ihany ahy hoe alao hipetraka eto ihany ahy hoe angataka eto amin'ny arabe ny tiako hoe tsy mety ozy le raha matoy ny saiky mihitsy ny tsy mety le fitomboka mareniko maharahavaviko anao a tsy afaka any aminao na ovinana ovina afatry neny zany alohan'ny afatesany hoe kambana ianareo roa ka any andro any volana ity fitomboka ny tananao ty a mitovy amin'ny anazy rahavavitsika ozy fa tsy nentina andeha tompoko le rakiray ianao sisa mandenidenika zay ho tantara hoe raha za zany a nandeha ianao sy mietrehitra an'izany na hoe raha za kosa anao zany a za tsy andeha satria tsy mahazatra zany manan-kareny zany fa tiako atongavana dia zao a samy manana ny fo vehivavy rehetra samy manana ny fo fa zay ny taizananao a tsy afaka aminao io taizananao hoe tsy hivavaka tsy afaka aminao zay taizananao hoe mivavaka any am-piangonana tsy afaka aminao zay fa raha ianao zay trazatra mivavaka ny terena tsy hivavaka tsy mety aminao zay samy hafa misy le toetra n'le vehivavy samy manany azy mety tsy arepetraka tsony satria samy tezaina azy fa zao aza dinindreo vehivavy rehetra aza diny zao zavatra zao misy fitomboka mampirahalahy na mampirahavavy amin'i Jesosy raha hitapo amin'i Jesosy tsika mieritreretra rehefa izy mihitsy no miteny hoe zanako ianao miova toetra amin'izay aza miziriziry tsony zao Jesosy zao nga tiakanao anano mahantra ianao marina zany fa le fitomboka mahasakaizany Jesosy ianao tsy miala aminao tsony io vita batisa ianao fitomboka zay mpandram-panasan'ny tompo ianao fitomboka zay lasa mpiandry ianao fitomboka zay lasa mpitandrina ianao fitomboka zay aza deno mihitsy fa misy Jesosy a tena manao fitomboka io le tenen'ny soratra masina hoe vitako tomboka vasa eo am-pelantanako ianao ianao fa itsika mihitsy ny tsy mba mieritreritra miangavy ray ny mpianakaviana rehetrarehetra raha mety ny nataonao a tsara ny nanomponao an'Andriamanitra hitanao fa nahasoanao ny fanompoana an'Andriamanitra fitomboka ho anao zay aza miova manana toetra an'Andriamanitra be fitiavana be famindram-po manetry tena vitsy teny zany ny vehivavy zany fa rehefa tsy tsarovanao iny fitomboka mahasakaizan'Andriamanitra anao iny anjary vehivavy masika anao zay rehefa Jesosy efa niteny
teneno zanakareo izy fa raha manana toetra masika izy kizitina be teneno izy tsy hanambady niala am'le fitomboko Jesosy izy zay niala am'le fitiavany Jesosy izy zay impiripiry amin'ny teny mpivady isan'andro anera olona ka mila fanotontondra eo broa ka mivadika manao sipaka vola lanika nahoana izy ny tsy mody trano enao nanao an'izany zafady teneniko ambanimandraka ny filozofian'ny Molière hoe ny olon-kendro izy a tapenana ny sofina tapenana ny maso tapenana ny vava ary misy mamarina zany filozofia zany mbola nampeny Jesosy hoe mampanenina anareo ny mangina na manana ny marina aza fa tsy ny ainatsika zany efa zatra an'le eny an-joronalana no mipetraka da alika sy mivoalavo ny namana manjary toetranao ngerongerona ny alika manjary toetranao tapady menimenina ny kisoa manjary toetranao reny manjary manao fitomboka ny tenanao amafy ane mampiavana mpivady eo zany amlaza aminao a nisoviko zao dada ny maheno mihitsy a any mazanga izy zao mampiaraka ary tsy anankiray fa anakoroa reo velominy daholy izay tsy velominy tapeny sofinao zay ny an'Andriamanitra e tapeny sofinao aza mandrarana zany masoko zao ny mahita fa mifanatitra ambaravarana izy de mifanoroka mizidro ohatran'izany ny fonao matiko tena androany le fomban'ny elika tany atokotany zany le fitomboko ny elika tany atokotany zany vovo isan'andro manjary zany ny toetranao mainy mandrehoko isan'andro tezitra isan'andro mieritrerety tsara fa marina zany ary pempona foana reo mpivady reo manao hoe enao tapeny ny masonao tapeny sofinao tapeny vavanao zany ny vehivavy endry tsy zakanareo zany tena tsy zakanareo zany nahitany masonao azy nefa napiditra teo mbaravarana teo a fa nao veloma de mifanoroka tapeny masonao ody io tsy fantatra zany ny vehivavy endry zany ny vehivavy mivavaka zany ny vehivavy manana ny Jesosy vita fitomboka mihitsy a tsy mba mahay mitabataba tsy mahita ny Jesosy mitabataba ianao a tsy mahay kizitim-belona tsy mahita ny Jesosy maloha zany ianao a miteny ratsy tsy mahita ny Jesosy maloha zany ianao tanao zay mba manana mihitsy fotony rehefa mitondra tokantrano
dia ho sambatra ianao, ho sambatra ny taranako. Mialatsiny amin'ny tena izany satria mafy loatra ny tenin' Jesosy hoe teneny dia zao ny zanakareo ny masika fiteny rehetrarehetrarehetrarehetra no hoe aza manambady fa manimba tokantrano. Zay dia ataovy anatin'ny sainareo vehivavy rehetrarehetra koa fa lehilahy tsy mahazaka vehivavy masika fa mitady vehivavy tsara fanahy izy. Ny asany nefa mafy be, voaka maraina be amin'ny enina, raha riva vao tonga ngeringeroninao indray ao an-trano, tsy magaga raha mitady hafa izy. Fa mba manana mihitsy fahendrena, fahendrena, fahendrena. Ny mangina hony a volambena. Zay olona nangina vehivavy na nitsindry fo maharitra ela mitokantranony, ary mitovy amin'iny daholo ny zanany, manindry fo, mianatra manindry fo, mianatra tsy ho tezitra, mianatra tsy geringerina. Zany ny tena vehivavy zany. Zany tompony hiderananareo androany hanaovana fety ho an'ny reny. Fety ampifalio neny satria nitaizanao tsara, nitaizanao hivavaka, nitaizanao andefitra, ampifalio izy amin'izany. Na vitany raha ratsy hainao rehetrarehetra dia manaraka nino azy ianao. Ny ankoatran'izay vitanao fa tsy mety edy, vaovao azy. Fa izaho ho Isaia mpaminany hiaino izay lazain'i Jehovah amiko aho. Amen. Ambava homana ampo mieritreritra, mandinika an'izany teny rehetra izay netiny ray aman-dreny zany. Ny hotadavintsika tokoa dia hoe vehivavy manam-pahendrena, vehivavy manam-pahalalana, mandevitra ao anatin'ny ankonana ao anatin'ny tokantrano. Mieritreritra kely an'ilay fiteny malagasy eto dia ohatran'ny lasa eritreritra hoe lehilahy ohatrany tsy dia mba voahindrahindra. Fa ny fiteny malagasy misy manao hoe vehivavy hony mipetraka raha vaky ny tokantrano, mandeha raha vaky ny lalana, tatamo endriky ny farihy, sahondra raha vaky ny vato. Fa ohatrany tsy dia mba misy an'izany ny antsika lehilahy. Ny tiako resahana dia izao, manandanja ao anatin'ny tokantrano ianareo. Afatra lehibe izay napetraky ny ray aman-dreny zany, ny fandeferana ao anatin'ny ankonana ao anatin'ny tokantrano. Zao kosa nefa ry lehilahy isany, raha mandefitra ny vehivavy, manakipy masony, manampitsofina, aza manararoatra oatra mibanga amin'ny alina. Fa mba samy mandihy ny tena antsika tsirairay avy, fa ny viko tsy miketra ny rehery. Fa raha tiantsika omby tokantrano vanina, tokantrano anjakan'ny fakatiavana, dia miraisa saina, dia apetrao amin'Andriamanitra mandrakariva ny fiainana. Apetrao amin'Andriamanitra mandrakariva ny fiainana. Fa ny olona ny tokantrano tsy misy Jesosy, ny mpivady tsy manana an'Andriamanitra, dia tsy maintsy korotana foana. Fa dia engany izany afatra zany mbo tafapita ao antsika tsirairay avy. Eo ampandiniantsika n'izany afatra Andriamanitra zany nanovantsika ny hira 8:5 telonjato
ny andiny voalohany ataontsika mpipetrahana ihany ary ny andiny fahatelo kosa ny andiny faharoa ataontsika ipitsanganana tsy renao vano fiainana ray ry malahelo fo miantso hoe aviavy modianao ny andiny voalohany mpipetrahana dia ny andiny faharoa eo mpitsanganana Renova mi fenira rimala elufu iansue aviavi odiaiana Rainao be fitiavana rainao be fitiavana ifaly amina manome malalaka vavakisika misaotra anao Jesosy noho ny fitiavana ny famondram-po mbola sehonao isan'andro aminay tsiraray avy niafatra ny anatranatra izay homena anay ao anatin'izao andro mpahaveloman'izao Jesosy miangavy anao zay mba ho tafalatsaka ao anatin'ny fona izany fandraindray tokoa ny Jesosy ao anatin'ny tokantrano ao ohatrany tsy mahate ionina ohatrany mampite hivoaka mitady toerakafa noho ny korodana noho ny ady noho ny fomafana ka lasa korotana ao anatin'ny akonina sy ny tokantrano tsy zany anefa nitanjinao Jesosy fa nitanjinao ane Jesosy ny fametrahana anay tao anatin'ny saedena dia mba anananay fiadanana anananay fifaliana anananay fahasambarana zany ane nitanjinao Jesosy zany ny programanao araka ny teninao raha te hoe hanome vady sahaza azy aho le sahaza Jesosy misy zavatra milamina ao anatin'izany misy zavatra fampilanjalanja ao anatin'izany no fandefitra fanorohevitra ny fampitatana amin'ny asa rehetrarehetra zay atao fandraindray ao anatin'ny tokantrano ady lava korotana isan'andro ranomaso toloko tsy misy fifaliana sady tsy misy fahasambarana gaga ve zay Jesosy raha mikorosofahana ny fiainanay mikorosofahana ny fiainanay satria ny ady sy ny korotana mahatonga anao hivoaka Jesosy ny fo mizerizery ny atezerana sy ny fankahalana mahatonga anao hivoaka Jesosy miala le tomboka sezay nataonao
ary raha vo miala ny tombo-kase zay navoaka anao napetraka ao Jesosy, de volany eny manjaka ao anatin'izany e, de voly manjaka ao anatin'izany. Ary zany mba hidonginay Jesosy androany eto amin'ity toerana ity, mba tsy hanesoranao le tombo-kase, le tomboka vatsy ao anatinay, satria ho an'ny famatarana fa hanao zahay. Ary raha vao mahita an'iny Satana, vao mahita an'iny devoly, de mandositra tahaka an'le ranao Jesosy napetraka teo amin'ny tolambaravarana. Rehefa nyvonona ny zanak'ondrika napetraka ny tolambaravarana na raha ino ny marika Jesosy, ino ny tombo-kase, fa ity tokantrano ity anaty ity tokantrano ity tsy azonao idirana nanjakana, fa ny tokantrano kosa zay tsy nahitana Jesosy lay rano zanak'ondry, de maty ny matoa, nisy fijaliana tao anatin'izany. Zany mba angatanay Jesosy ao anatin'ny tokantranonay Jesosy, mba hisy tombo-kase an'le ranao zay nalatsaka ato ambony hazo fijaliana, atonga ny Satana tsy etraketraka ao Jesosy, atonga ny Satana tsy anjaka ao, fa zany mampikorotana Jesosy, mampitondra ady ao anatin'ny akonana sy ny tokantrano. Ary rehefa mikorotana ny ady ao anatin'ny akonana sy ny tokantrano, mihititra tian'ny fiangonana zany, hatrany ampianarana, hatrany ampiasana, tsy misy mandeha ny laoniny na de ray azy. Jesosy malalo ny talao anao tanandro zay amin'izao ora sy fotoana zao, vangino ny mpanomponao tsiraray avy. Ataovy matsiaro izy eto amin'ity toerana ity, fa efa nandray le tomboka vatsy avy any aminao izy, ho marika sy famatarana fa zanakao izy. Ary raha zanakao dia adidinao, raha misy olana adidinao, toloko sy ny ranomaso adidinao, tsy fisinasy adidinao, ny sakafo isan'andro adidinao. Zany ny teninao Jesosy hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko fialy. De misaotra Jesosy, misaotra satria tena tsapany etiko fa Andriamanitra mihevitra anay ianao. Nindra fonao Jesosy mba angatahnay manoloana ny tsy famendrehanay sy ny tsy fantateranay. Nindra fonao Jesosy mba hidonginay, atonga anao hijery ka hiteny amina hoe anaka, na dia tahaka anjaka azy fahotanao io, hofotsiko tahaka ny ora-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily ara, hofotsiko tahaka ny volon'ondry fotsy. Ary le lampanao sy ny akanjonao efa rotodrotiky ny fahotana, onerako indraika hosoloko akanjo vaovao, satria adidika anao, mandra-pahantotra ao, mandra-pahafotsy ny volonao, zay ihany ny karakaranao. De misaotra Jesosy, atolotra anao ny dera sy ny hajaron'ny voninahitra efa nao hatramin'ny taloha zany, anao mbola mandrakizay, mandrakizay. Faly zay miombo-be ho an'i Davida mpanao salamo manao hoe: sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarina ny fahotana, sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah iriko ary tsy misy fitokany fanahany. Amen. Mino n'Andriamanitra Resto mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino Jesosy Kristy zanany lahy tokony ataontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy nijara ny Ponty Pilato, nobolona tamin'ny hazo fijaliana, natako zazay, nidina tany amin'ny fiaina ajida, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, ary any finy tsara velona sy maty, mino fanahy masina, lesona masina maneran zao tontolo zao, fiambonan'ny olona masina, famelan-keloka, natsanany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Hitako zao sakaiza Jesosy ny mpanavitra, tsy mba lany nifity Jesosy ny mpanavitra 2 sy 900. Ndiny voalohany ihany. Hitako izao sakaiza Jesosy
Tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Haleloia. Masina, masina, masina Jehovah Tompo maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mipetraka ny fiangonana. dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva nery ava-malala ao amin'ny tompo ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy tompontsika tonga eo amin'ny fotoanany fankalazana ny tsingeritaontsika. Misy maromaro vitsivitsy izy ato raha ny voasoratra ato dia 430 sainga raha ny tena ao anatiny dia maro dia maro. Hovakina mpanajana amin'ny anaran'i Jesosy ny voalohany indrindra dia miarahaba ny reny rehetrarehetra eto amin'ny fiangonana FPVM Taninanandrano tratry zao fetiny reny zao. Ny teny omenanareo ry reny malala izay ny tany sainy ray aman-dreny teo ny atsaranareo dia ao amin'ny obolana faraiky amby 30 ka ny 920 sy faraiky amby 30 teny izay diso fatatsika loatra zany teny zany. 720 sy 30 azafady. Tsy vakiko fa ianareo samy mamaky azy any dia ireo manaraka izay mankalazan-tsingeritaona Androany dia Randrena Toandro ary lala Andria Masina Valina Elia tamin'ny 12 volana avril mangataka fahendrena ary Masina Valina tamin'ny 7 Mea mangataka fahendrena. Rakoto Firinga Jérôme tamin'ny 14 volana Mea. Faly Arsorova Antso-Panahy Rambola Armanana Eme tamin'ny 20 volana Mea mangataka fahasalamana ary mangataka nira tsy misy soay afa-tsy Jesosy. Andria Nanja Rotsy Angola tamin'ny 17 volana Mea. Randria Maromanana no tiavina Muriela 13 taona tamin'ny 15 volana Mea mangataka fahendrena sy nira fa ao amin'ny firana fanampy ny 430 tompo malalo. Andria Mamontso Omar Jérôme tamin'ny 14 volana Mea. Mamonjy Modia tamin'ny 17 volana Mea. Rafaly Manantso no Menjanahary 20 taona tamin'ny 120 volana Mea. Bolatina Mavo Arsoa Rasolofo Arjaona tamin'ny 20 volana Mea. Vololtina Aina Soa any Amerika tamin'ny 17 volana Mea. Razafiny Rakoto Joana any Frantsa tamin'ny 17 volana Mea. Rajaofera Fitahina Sarbidy. Ranoely Arvao Miaritia 10 taona tamin'ny 14 volana Mea. Ramiandroso Andria Nirina tamin'ny 15 volana Mea ary mamonjy Tiavina Alicia. Rasoa Miarso Volatina Alice tamin'ny 20 volana Mea. Tsantaniaina Miranda tamin'ny 19 volana Mea. Safidin-Janahary Tafitaso Félicien tamin'ny 15 volana Mea. Tsiferana Laurent. Andriantso Ina Anitriniala Naomi tamin'ny 14 volana Mea mangataka vavaka amin'ny fianarana. Rasoa Arvonjy Zaza. Andriany Menjanahary Matisy Irvenina tamin'ny 17 volana Mea.
raha zanaky ny aina Juliette Odile 12 taona mangataka fahasalamana. Pasteur Nirina felany aina domoina farasoa mangataka vavaka amin'ny fianarana. Rajaonarivo Andriantso ny asina Ismaela. Rasolony aina Liana Fandresena 12 taona tamin'ny 420 volana May. Rakoto Arso Tahina Josoa tamin'ny 20 volana May. Ary Ambintsona Tenaina sy Mirana Michela 17 taona ny mariazy tamin'ny 420 ny volana May. Ireo izay natonga ny tsingeritaona isan-karazany teo amin'ny fiainany izay arabaina amin'ity androandroany ity. Ny kadao omena anareo izay tsara indrindra satria aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny salamo. Salamo 430 ka ny 7 sy 9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramo ka izaho fa tsara Jehova, sambatra izay olona mialoka aminy. Zay no tenin'Andriamanitra omentsika anazy be dehibe ireo. Iara hitsangantsika, iara hitondram-bavaka an'ireo rehetrarehetra ireo ary koa hitondram-bavaka ireo reny rehetrarehetra izay makalaza fety androany. Saotra Jesosy raha ohatra ka mbola afaka mifampivavaka izay, afaka mifampahery amin'ny alalan'ny teninao sy amin'ny alalan'ny vavaka. Reo indray Jesosy ireo mpanomponao izay makalaza ny tsingeritaona iny androany. Ao ireo reny rehetrarehetra izay azo lazaina hoe fototra hijoroan'ny fianakaviana, satria raha tsy misy ny reny dia tsy misy ny fianakaviana. Tsy misy izao tontolo izao raha tsy misy ny reny, satria ny reny ny loharano hipoirana ny zava-mananaina rehetra eto amin'ity tany ity. Mangataka aminao Jesosy, jereo manokana izy ireo, ampaherezo izy raha sendra kivy, ampio izy raha sendra reraka, ary toano izy raha sendra tojo fahasahiranana. Misaotra indrindra Jesosy amin'izany rehetra. Eo indray kosa Jesosy ireo vahoakanao sasany izay mankalaza ny tsingeritaona ny androany, tsingeritaona isan-karazany teo amin'ny fiainany. Ianao mahafantatra izany, na ny voatonona na ny voasoratra ato na tsy voasoratra Jesosy dia mitondra mbavaka azy ireo aho. Jerevo manokana izy ireo Jesosy, jereo ny fiainany ray manontolo, ny ara-pivelomana, ny ara-panahy, satria izay no zavatra katsahany eto amin'ity fiainany ity. Mangataka aminao Jesosy, enoy ny vavaka izay mipolotra ny ampony tsirairay avy ihany, satria manana ny ventsoventsopony izy rehetrarehetra ireo. Mifona aminao kosa Jesosy, mifona amin'reto vahoaka marobe izay mankalaza ny tsingeritaona ny reto, raha ohatra ka singaniko manokana eto, Rendrenatoandro Iary Lala, izay mpiara-miasa akaiky amin'ny pasteur Rendrenatoandro Jean Joseph, satria naizanaiza leny eto ambonin'ny tany dia eny foana izy miaraka amin'ny eny foana. Ianao Jesosy anolo-tsaina azy, anome fahendrena azy, ary ny faniriana tompo dia ho mpanolotsaina ho an'izany pasteur Rendrenatoandro Jean Joseph zany io zazy io, mba ho mpanompo matoky io ampelatananao. Mpanomponao no mangataka Jesosy, ary olo mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy ny ametrahana an'izany vavaka izany. Misaotra tompo, amen. Petraka ny fiangonana. Eny tompoko a, tonga ny fotoana
zay anehoantsika ny atao hoe fifaliana etonivon'izao fitandremana na fiangonana foibe reny ny eto an-taninanandrano. Voalohanteny dia faly miarahaba ny reny rehetrarehetra aloha natraty izao fotoan-dehibe izao, fotoam-piraviravony izao ho anareo reny ary ho anay izay nateraka reo tokoa. Zava-dehibe zany dia izao ihany, raha voaraintsika tsara ny teny izay nentin'ny ray aman-drenitsika teo dia tazomy zany ho fiainana, satria nisongadina teo ny mahareny feno fahendrena anareo reny rehetrarehetra. Manaraka izany kosa nefa eto amin'izao fiangonana foibe reny ny taninanandrano izao dia manana reny manokana tokoa tsika izay mitarika atsika eto, manampy ny ray aman-dreny amin'ny asa maro samihafa eto amin'izao fiangonana izao, ka dia hitsangantsika fiangonana rehetrarehetra hiarahaba azy izay amin'izany rehetrarehetra izany. Dia eo ny toniany taninanandrano izay Ramatoa Vonitsoa Fara Rakotondrabentsy manasanao tompoka hitsangana eto anoloana eto ianao ary dia ny fiangonana hitsangana daholo. Eny tompoka amin'izao fotoana lehibe izao dia vorilanina ny fiangonana eto izay tarihan'ny dada Randrenatoandro Jean Joseph filohan'ny FPVM manerantany manatrika anao eto, satria ianao anisan'ny atao hoe vovonana edin'ny tafony eto amin'izao fitandremana izao. Ary dia ndreto izay fiangonana miaraka amin'ireo rafitra maro samihafa izay miara-misalaha sy miara-miasa aminao mijoro eto miarabanao manokana mahatratra an'izao fetiny reny izao. Manana reny izay eto tsy manadino anao mihitsy, reny izay mitarika anay ary voalaza tamin'ny toriteny teo mihitsy fa reny misahana zavatra maro. Mampanetretena ny ilazako an'izany matony azy eto taninanandrano anankiray, mbola mahamambra azy ao amin'ny birao foibe anankiray, ary mbola ao anatin'ny fitarihana n'izany atao hoe komitiny sary sy feo zany, andraikitra be dehibe zany, asan'ny reny zany. Ary marina mihitsy ny tenin'ny ray aman-dreny teo fomba ikimanana tao anatin'ny toriteny fa ny vehivavy dia mahavita zavatra betsaka tokoa, ary dia anisan'izany ianao. Ka dia eto dia manatitrantitra ny fiarabananao natratra an'izao fetiny reny izao, mahereza mahatanjaha fa tsy mora ny andraikitra izay nomenanao, satria mafonja dia mafonja, kanefa ny atanterahana an'izany dia ny heriny fahefan'Andriamanitra ihany. Izany no angatao be dehibe atotosanao ny didy sy andraikitra rehetrarehetra eto, satria izany ny asa eto, asa tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra. Dia manaraka izay eo ireo rafitra maro samihafa izay maneho ny hafaliany ny amin'izany fahatratrarana izany fetiny reny izany. Dia ao ny fiangonana, ao ny dekona, ao ny fifoazana, ao ny efisaty, ao ny saha, dia manolotra kely fanomezana ho anao manokana ny amin'izany rehetra izany, satria izay ny fifaliana. Mariky ny fifaliana atao hoe marina fa valom-piany iny, fa dia ny fo manolotra, satria ampitiavana ny anomezan'ireo azy ho anao. Dia ny tsodranonay dia ny hoe maretatra amin'ny farany, mahireza amin'ny zavatra rehetra, vavaka atao betsaka, fa ny herin'ny vavaka ihany no tena manova zavatra ary manampy be dehibe amin'ny asa tahaka an'izao. Satria ny asa ataontsika dia tsy asan'olombelona
fa asan'Andriamanitra. Ka dia inao anatin'izay rehetra izay homariky ny fifalitsika menakavy miaraka aminy sy ny ankohonany dia andehantsika hitehaka mafy be ho azy. Aoko angamba misy diakona ao anatin'ny gropy angamba resa birao fikambanana. Ay, zay ara-vadia ny tenin'Andriamanitra ny tena zava-dehibe, satria ny tenin'Andriamanitra no velona sy mahery ary maharitra mandrakizay. Aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo-retraka. Omena iretraretra anao sy ny ankonanao. Dia ny Salamo 8:20. Salamo 8:20. Dia ny andininy 2, 3 ary ny andininy 5. Salamo 8:20, ny andininy 2, 3 ary ny andininy 5. Irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hohaninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambinina ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Ny zanakao dia tahaka ny zanaka oliva manodidina ny latabatrao. Ary farany 5, hitahy ianao avy any zionany e Jehova, ary ho faly ahita ny fahasoavan'ny Jerosalema ane ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Tehaka mafy eo an' Jesosy azy tsika ty. Ary fameny zany rehetra zany dia hivavaka isika ho azy sy ny ankonany. Misaotra Jesosy misaotra anao be dehibe zay ny amin'ny fitiavanao anay fiangonana, satria nomenao an'izao reny zao zay. Reny nataonao hitarika sy andrindra sy andamina ary andravona ny zavatra rehetrarehetra eto amin'izao fiangonana izao. Misaotra Jesosy, makasitraka. Fandreto izay kosa mba misy fotoana anararotana ny amin'izao fety-piraviravony reny izao mba hivavaka ho azy sy ny ankonany rehetrarehetra. Jesosy mangavy ianao zay ianao mba omba azy ireo, hita azy ireo, satria ianao no nanome an'izany andraikitra zany, ary dia ny sahaniny tokoa zany, ny raisiny tokoa zany, nataony ampitiavany zany. Ary dia magataka aminao zay ianao omba azy, ianao hita azy, indrindra izy sy ny ankonany, mba ho tena ho feno ny fanapahanao, ho feno ny fahatsaranao, ho feno ny fahasoavanao, ho feno ny fitahinao tokoa Jesosy, satria olom-bo fidinao nge izy, olom-bo tendrinao nge izy, anazy daholo zany menao azy. Ary dia mahatoky ianao zay fa tsy hafoy azy ianao, ary tsy hasaraka azy mihitsy. Ary dia mety izy ianao andeha ny lohany mandrakariva, andravona ny kitotoana rehetra, anoritory ny varavarana varahana rehetra, anapatapaka ny idivy rehetra, reny ny sakasakana maro samihafa, sy avitany fampandrosoana ny an'ny fiangonana rehetrarehetra. Ka dia izao mahatoky ianao zay fa tsy hasaraka azy ianao ny amin'ny be ny fitiavanao rehetrarehetra. Dia ndreo ny ankonany ianao omba azy, hita azy mba hanaiky ny amin'izay zavatra rehetra ho teneniny, hanaiky ny amin'izay mbola tiany hampandrosoana ny fiangonana, satria raha ireo misakatsakana tsy ho tanteraka zany. Kanefa kosa rehefa ireo no manaiky mahavita zavatra betsaka, satria misy fiarahana miaina, fiarahana miteny, fiarahana mifanapaka, ary mifiarahana mifampitondra. Ka dia matoky ianao zay Jesosy fa tsy hasaraka azy le fahasoavanao lehibe lazainao ampy mizara ho azy menakavy. Dia matoky ianao zay amin'izany rehetra zany, dia ianao omba azy, ianao hita azy mandrakarivo. Misaotra Jesosy maro mbola tiany angatahana, kanefa dia izao matoky ianao zay fa ianao dia tsy hanary azy mihitsy atanteraka ny teninao manao hoe mpanompoko izay ny fodiko tsy mba hariko. Dia anao midera, anao mihaja, anao mivoninahitra
sy fanao hatramin'ny talondrina kehitriny ary mbola ho mandrak'izay mandrak'izay. Amen. Petraka sika rehetrarehetra. Zafatompoko, misy filazana maiky tia raha za fiarosoa olga sosoa iangaviana mba hivoaka fa adinao anaty tômôbilina ny poketrany a satria andeha hony a ilay fiara dia iangaviana zany raha za fiarosoa olga sosoa sa roroa io tsy haiko ny ana dia mba iangaviana izy zany mba andeha hivoaka akan'ilay poketra fa hiainga ilay fiara. Defa niara-bantiny mivatsika rehefa avy teo a dia zava-dehibe zavatra nataonareo a ho azy be dia be koa ny zavatra vitany a mendrika azy ny azy a teka ho azy amin'ny fiangonana rehetra fa anao benibony fety mama sei fotsiny tsika aloha zay vao manatirakitra zay vao manao sinjerina akizy zay rakizy a manao bony fety mama enina seri fotsiny afatarany hoe ty mamanay tya navita zavatra be dehibe ho anay a zavatra ray zavatra roa zavatra telo zavatra efatra zavatra dipsa enina zany mba fantatry ny akizy enina fotsiny mba fantatry ny akizy de aloha izy milazany azy rehefa aveo ka de tsangantsika rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, mama. Happy birthday to you. Fetinao androany. Fetinao androany. Fetinao ani. Fetinao ani. Fetinao ani. Zay tekitsika rehetrarehetra misy samylaza va hoe za tsy tia mama tsony tady bombo atsy mendry mino afa tsisy samy tele zany noho izany a tsika rehetrarehetra dia tiany neny daholo zao tsika rehetrarehetra dia miteny enina zay lazo azy daholo rehefa netrana anao dia lazo azy hoe reto nitiavaka anao ry mama lazao ny enina bitsibitsy amin'ny sofina zay tsika rehetrarehetra ara miaraka nyteny daholo hoe bonne fête maman chérie dia sotonony sofina sotonony mihitsy ny sofina atao vinenina ny sofina sotona bonne fête maman chérie asiana bisou e fa tsy sotonina ny sofina asiana bisou izy lasa ray roa telo bonne fête tega bisou adininareo ray roa telo bisou zay sotra de mahery zary neny rehetrarehetra zava-dehibe ny vitanareo a mba endry petraka am'izay tsika rehefa aveo tsika mivavaka manompotsy an'izay ro anneny anao rakitra tsika aloha zao a faly fantatry fa nirakitra androany dia lasa ny mama daholo angamba ny an-trano any
poketra ny mama daholo, ny bombo amin'ny mama daholo, ny gâteau amin'ny mama daholo, bisou amin'ny mama daholo. Fa aloavo an'ny mama zay ho an'ny mama, fa aloavo an'Andriamanitra kosa zay an'Andriamanitra. Zay ka dia misy kitapo roa zao a, zay ataonao dia mety daholo mahafaly an'i Jesosy. Zay manome am-pifaliana no ankasitrahana indrindra. Fiadanananye uansik uluni fiadanananye uansik uluni Jai malukani andro Tumani si sentono mangiare Tonangiri acciamina Ia chi vari Toruna urisina fuori Taranazzireto anenai Se sussi ovo Deisa Marukani Sentono manzur Domagire acciamina Viaggi validi Toruna urisina fui Taranazzireto anenat Se sossi ovo Vonzerizai Se sossi Fiadanananye uantikia uluni Naizani hazanumi seu Sananisica caruvani Vegelumansica no fefe Funinaija Teu azire Uanilai amui luvani Si amelan si chiuver Ansica uver Si amelan ansica uver Ansica uver Ansica uver Siname Ansica uver Ansica uver Ansica uver Fiadanananye uansi uluni Fiadanananye uansi uluni Unsikia uluni Anjay malukania Imani si sento numanju Domangiti achamia Fiadanananye
Uansi uluni fiadanananye Uansi uluni fiadanananye Uansi uluni fiadanananye Uansi uluni fiadanananye Uansi uluni fiadanananye Uansi uluni. Dia mbola faly miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Na tratra izy dia alahady andro tsara, andro fisarana ity dia amafisinaritra any ny fiarabanantsika reny rehetra, reny matahotra an'i Jehovah ary ho tahian Jehovah mandrakariva. Tonga eo amin'ny famakiana ny raharahany fiangonana isika. Fisaorana sy fankasitrahana ny filoha, ny birao, ny komitin'ny FSAT ary ny filoha sy ny sampana rehetra dia maneho fisaorana sy fankasitrahana feno an Jesosy Kristy zoko be fity fa tontosa soamatsara amin'ny Bemiray andeha amin'ny fahaefatra taona 2024 mankasitraka manokana ny dada Randrenatoandro Jean Joseph izay tonga nanontrona sy nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny Bemiray ary nitondra amin'ny fampianarana sy ny fiofanana. Nisaorana ihany koa toy ny Rakotondra Benja Vonitsofara izay renim-pia ny Bemiray ny ministeran'ny staff tarihan'ny pasteur Antra nitondra fiofanana sy fanabeazana ny mpanohana arabola sy ara-pitaovana ary arakevitra ny dekonina mpiany sampana rehetra ny pastera ny birao ny sampana rehetra ary ny farany izay tsy kely fa lehibe dia isaorana ny fifoazana sy ny fiangonana manontolo izay nanohana sy ny tondram-bavaka faly ny FSAT fa tanteraka ny teny faneva hoe isika na dia maro aza dia iray ihany ao amin'ny Kristy araka izay hita tao amin'ny Romanina 12:5a. Andriamanitra ny fiadanana sy Jesosy Kristy ane hamaly fitianareo sy hampitombo tamin'izay nataonareo rehetra. Amin'ny ao anatin'ny hetsika fankalazana ny faha-80 taona ny orenany ny sampana Katezo dia afaly manasa ny fiangonana iray manontolo ho tonga hifanontrona amin'ny fiderana lehibe fananganana ny rava izay atao eny Antsahamanitra ny alakamisy 20 Mey ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora folakandro izay arahana amin'ny CFF Fefy SL4 narindra ao amin'ny Antsan'i Kristy Timothy Ministry ny billet amin'izany dia efa azo raisina any amin'ny mpikambana tsirairay sy ao amin'ny espace Fefy Super Musique Analakely ketrika comme misy mivarotra billet eto am-piangonana isaky ny alarobia sy ny asabotsy billet tsotra 9,000 ariary, réservation 2 alina ariary, ny silver 2 alina ariary, ny gold 3 alina ariary ary ny VIP 10 alina ariary dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Koa satria moa efa voataty ny fanatitra dia anatanteraka indray sika ny procession. Ny procession rehetrarehetrarehetra dia ny reny rehetrarehetrarehetrarehetra no manao procession androany dia ankizy vavy moa zany no mena bonbon fa ny ankizy lahy tsy mahazo fa ny ankizy tsy mahazo rehefa beovesy rehefa birava iso zany raiky izy ny reny rehetrarehetra manao procession dia omena voninkazo daholo iny mariky ny bijou zay ny dikany voninkazo zay le troana voninkazo hoe merci mama zay. Ny ankizy indray zay manao procession rehetra dia mahazo bonbon daholo
zay dasandretsika aminao nihira ry hoe nareo mihira ay dia izy reo reto a manompira mako reto a reo mimpanakatony rendry izy ny mihira dia manao procession amizay ay hira aloha izy roa dia manao procession amizay ny vehivavy. miarahaba ny rendrehetra ohatra ny misy tantara anankiray any amin'ny baiboly hoe jesosy a sambatra ny reny izay nitondranao dia raha miaino any dada dia te hiteny hoe sambatra ny mamany dada fa tena zany tokoa tena vehivavy endry dia hira anankiray fantatsika loatra atolotra ho antsika rehetra. Nau fiutanana naitaku fiatanana utainane rineni renire chare chireni angata iku nitsi Chanyandanitra niavelu manau rineni katezasi aharicha satira eu yanau fiantana fitusiana fanikambu timbula kelimu nutena farafa muriana. Bonne fête maman chérie. Merci. Saotra tompoko dia miainga ny procession.
ny reny ny renydrehetra zany no anatanteraka amin'ny procession dia ao anatin'izay mitoy hatrany ny famakina ny raharahan'ny fiangonana. Dia mahazo saloim-bary noho ny manginginaka amintsika satria mbola mitoy ihany ny famakina ny raharahan'ny fiangonana. Noho ny fitain'Andriamanitra dia vita soamantsara ihany koa ny vokatra ny STKVM taninanandrano ampandrana ny 1 Mey lasa teo. Koa maneho fisaorana manokana ny dada Randrianatoandro Jean Joseph ny toniny fiangonana ny dekonina piasy ny mpivavaka rehetra nanohana anay tamin'izany nahazahoana vola 7,527,800 ariary izany ka dia manolotra ny ampafolony vokatra izay ho an'ny komity ny sary sy ny feo. Ny mpitandrina ny tony ary ny komity ny sary sy feo eto amin'ny fiangonana FPVM Foibe reny ny tanànandrano dia maneho etoana ny fisaorana ny mpitandrina ny tony ary ny fiangonana FPVM Argenteuil tamin'ny fanomezana tolo-tanana 70 € ny 16 Mey lasa teo ho fanatsarana ny sary sy ny feo eto amin'ny fiangonana. Andriamanitra manakabre-pahasoavana ny Amalfitia anareo. Izay sekolerahady rehetra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny fahavitan'ny fanateram-bokatray ary manatitra ny fisaorana sy fankatelemana ho an'ny fiangonana ray manontolo dia izany vokatra izany dia nahazahoana vola 8,315,700 ariary na 41,578,500 francs hoenty manana ny valisoan'ny mpianatra. Andriamanitra ny ampahiry anareo mandrakariva. Ilazana isika fa mianatra amin'ny mpianatra sekolerahady anio aoriany izao fotoam-pivavahana voalohany izao. Ilazana ihany koa ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra fa ny alarobia 20 Mey izao dia misy ny fotoam-pifoazana ka amin'ny fotoan'io ny fisotroana ny rano Jesosy dia samy mitondra tony mahazatra tavoahangy misy rano ho amasinina miampy ny verre à jeter ho anao manokana dia tsy miova ny ora fidirana fa tony mahazatra amin'ny rora sasany sy amin'ny 9 ora hariva koa miomana amin'izany sika rehetra. Ao andaniny an'izany ihany koa manoloana ny fandraisana fanasan'ny tompo amin'ny heriny anio dia izy koa ny fiderana lehibe izay ho tanterahantsika ny zoma fa 30 ny volana Mey amin'ny 9 ora hariva ao amin'ny 4e étage iarahantsika amin'ny mpiantsa fiderana ary anasanantsika tsirairay avy mba hanatrika izany ho fanamanana fanahintsika hiatrika ihany koa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Dia itoretondray kosa ireo manana ny fikasana iroso amin'ny fanambadiana. Ramatoa Marsoula Lawarlina, Andriamantoa Andriana Antoine Ertina Mivady, Ramatoa Voamalala Saondra Andaniny, Rakoto Arso Fanjanirina Piero, Razanakoto Juliette Ankilany dia faly manasantsika rehetra anatrika ny fanamasinana ny fanambadiany zanany, Rafidy Carla Noël sy Rakoto Arso nomena fitahina izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 1 Mey amin'ny 10 ora maraina. Andriamantoa Zavindranaivo Dauphin, Ramatoa Soary manana fanjanirina andaniny, Andriamantoa Kotoary Soahery no fidina, Ramatoa Zay Harjona mampionina ankilany, dia afaly mampandresy manasantsika rehetra anotrona ny fanamasinana ny fanambadiany zanany, Zavindranaivo Lovatina sy Hery mampianina Hermina izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 1 Mey. Andriamantoa Andrianaivo Jean Parfait, Ramatoa Harintsoa Saholiniaina andaniny, Ramatoa Soarvelo Rose, Andriamantoa Kotondralambo Martial, Ramatoa Holy Arvelo Lalaina Aimé ankilany. Dia afaly manasantsika amin'ny fanamasinana ny fanambadiany zafiny ny zanany Andrianaivo Rindra Hentso sy Martial Ralambo Arvelo Mirantso izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 9 Jona amin'ny 10 ora maraina. Raha misy moa mahita ny tsy mamety ny fanamasinana ny sasany amin'ireo fanambadian'ireo dia aoka izy ampilaza ny ray aman-dreny mpitandrina mialoha ny fotoana. Ny filazana manjo
Sitrag'Andriamanitra no niantsony ny malalany raha ny tompo ary ny aina Adeline mpiandry promotion tsy mitsokady rehefa nivahiny 3 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Fito Menada izay solon'ny tenany Randria Morasata Marie Pascal sy ny zanaka amanjafiny izay promotion pitardalana ary raha tompo ary manana Dina ny aina Cynthia izay sy ny vady aman-janany izay pasteur Iraka Jean Charles sy ny ratapo amin'ny rehetra ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina tamin'ny alakamisy 20 Mei. Fararakitra misaotra ny fitandremana foibe ireo mpiara-miasa aminy tamin'ny tantaran-drenatoandro fikambanan'ny dekona ny fifoazana foibe ny promotion fandresena sy ireo tsy voalaza izay namangy sy nampahiry tamin'ny nahafatesany reny malalanay razafindra fara Isabelle. Misaotra indrindra tompoko ny fianakaviana nanolotra fararakitra iray alina ariary. Izay fianakaviany raha tompoko Lara Veljon Alain Patrick dia manao fisaorana sy fankatelemana anareo havana namana mpiara-monina mpiara-miasa teto amin'ny fiangonana Foibe sa izay rehetra tonga ny dododo ny fampahery taminay tamin'ny fahorinany anjady taminay. Andriamanitra manaka-repasoavana ny amaly fitianareo ny ratsana moa dia efa tsara levenana manolotra fararakitra iray alina ariary. Ny tompo any amin'ny fampionona feno ireo fianakaviana tramanjo ireo. Ity kosa misy tolotrasa mitady ankizilahy sy vavy 4 iasa matotra tsara ary tena vonona iasa tsy olona manandrakandrana asa klasy mandry manampy manjaitra amin'ny resaka confection mety na tsy mahay manjaitra aza. Karama 7 alina ariary vao manomboka fa miakatra ny karama rehefa mahay sy mahavita betsaka tsy miasa lahady sy fety fa miasa alina indraindray. Raha liana amin'izany tolotrasa zany ianao dia manatona ty amin'ny tompona ndraikitra aka numerona telefona na ho tononiko etoany 032 56 881 84 032 56 881 84 dia izay ary ny raharahany fiangonantsika ny voninahitra amin'izay rehetra voalaza dia ho an'Andriamanitra irery ihany hitopositsika amin'ny famakiana ny voady voaray avy amintsika tsirairay avy. Araka izany ary dia hotohizina amin'ny famakina ny voady masina izay nataontsika tamin'izao maraina izao ny rarahan'ny fiangonana. Dia mbola ombako manana ihany ny fiarabana ireo renim-pianakaviana engany ka mba ho renim-pianakaviana mahery tokoa ny renim-pianakaviana FPVM voninahitra ho an'Andriamanitra. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy reto voady reto. Rakim-pitahiana misoranao Jesosy fa misy vola kely ray alina ariary ho an'ny dadarandrenatoandro ity. Raisy tompo fa vokatry ny foko misaotra Jesosy. Amen. Ampahafolo-karena misaotra Jesosy fa nitahinao ny tsenanay ka dia indro ny tsenako indray tamin'ny 2024 iny. Koa indro indray manolotra ny ampahafolony tamin'izany izahay vola 800,000 ariary mitsinjara toy izao ny 300,000 ariary ho an'ny dada, ny 500,000 ariary ho an'ny pasteur Miora, ny 50,000 ariary ho an'ny pasteur Anjato, 50,000 ariary ho an'ny pasteur José Alain, 50,000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana, ny 300,000 ariary ho an'ny fiangonana voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Ity dia nofy nanolotra izy vola ray alina ariary ho an'ny dada, anazava azy dada rehefa avy eo. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny famindraponao fa dia nahafeno 20 taona ny zanako ary mifona aminao raha lalana diso ny tezako azy ary natonga azy naditra. Ary dia mangataka ao Jesosy mba isy kasianao ny fony dia mba hanana fahendrenana izy sy hiaro azy mandrakariva ianao amin'izany. Dia nanolotra vola izy ray alina ariary mitsinjara toy izao 5,000 ariary ho an'ny dada, 10,000 ariary ho an'ny mahantra, ary dia mangataka vavaka avy amin'ny dada sy ny hira ampaheresy tompoko raha azo atao. Ity koa dia nofy efa natolotra ho an'ny dada. Ampatsahivontsika fa fitinina araka izay azo atao ny nofy satria ny fotoanantsika ny voady satria ny fotoanantsika lava dia lava.
Raha mpisaorana nanolotra izy a tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 118:13 sy Isaia 41:10 ty Jesosy misy rakitra masina atolotra eo anao indrindra ho an'ny dada Randrenatoandro Jean Joseph vola 2 ariary. Misaotra betsaka Jesosy a voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa de novombininao ka de tonga soma tsara tato amin'ny tranonao indray zay a ka de afaka miteranao sy manome voninahitra anao indray. Tano a Jesosy fa tsy mahatananao esory ireo izay mbola mamatotra anay amin'ny fiainanay tsiraray avy. Nanolotra vola izy a 10,000 ariary ho an'ny dada RJJ. Ty izy koa de nofy a efa natolotra ho an'ny dada. Nanolotra vola izy a 10,000 sy 1,000 ariary. Inona navaliko an Jehova no nysoa rehetra izay nataony tamiko, manolotra vola 10,000 ariary ho an'ny fetiny reny. Misaotra betsaka Jesosy fa no afahanao tamin'ny sigarany zanako ary de mangataka Jesosy raha mbola mety ianao mba ho afaka mitoka izy ary mba anangona ny vola izy mba hanaovana ny mariazinay. Indro misy vola kely 10,000 ariary anaovana ny asan'Andriamanitra de rehefa jeren'ny tompon'andraikitra de 700 sy 10,000 ariary ny vola tao anatin'ny valoponao. Mangataka vavaka ho afaka amin'ny trosa, ho afaka amin'ny trano misy faharavana. Tena nanolotra vola izy 4,000 ariary ho atolotra ho an'ny dada RJJ. Ampafolo karena 10,000 sy 3,000 ariary omena ny dada RJJ. Raha mpisaorana noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao Jesosy ny amin'ny fandaminana ny fiainanay rehetra. Misaotra Jesosy mbola apetraka ao am-pelantananao mandrakariva ny asa fanompoana sy ny famitana tanteraka ny taratasy ny taninay hatrany hatrany indrindra ny any amin'ny tribunaly sy ny domaine any. Manolotra vola izy 2,000 ariary ho an'ny dada RJJ. Ampafolo karena 3,000 ariary. Voady masina mbola velom-pisaorana anao zay Jesosy noho ny amin'ny famonjena sy ny vitanao taminay ny arovanao tamin'ny accident ny moto ka de velonay natrapa-monjena indray. Mangahatabavaka ao mba ho sitrana ny zavikeliko mba andentsena ao akaikin'ny mpilalao ody izany varotra ao ataonay izany. Manolotra vola izy ary 1,000 ariary ho an'ny dada RJJ. Raha mpisaorana misaotra betsaka Jesosy malala fa de mbola notahinao ka de tratra ity fetiny reny ty indray. Feno 520 taona na reny aho. De misaotra indrindra Jesosy famindram-ponao no natoy izay ka de apetraka ao am-pelantananao mandrakariva ny ankohonako. Nanolotra vola izy 10,000 ariary ho an'ny dada Randrenatoandro. Misaotra betsaka Jesosy no amin'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao. Ianao manana ny hevitra heverana anay. Manolotra vola 10,000 ariary ho an'ny fifoazana, 10,000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Misaotra Jesosy fitambaran'izany 1,000 ariary. Misaotra indrindra Jesosy noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao. Nanolotra vola 4,000 ariary ho an'ny kamboty ao ampahitrizina. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ny valim-bavaka mahagaga izay nataonao naika sy takatra ny saina mihitsy zany ary ny tombo tsy tambo isaina koa nomenao ny ankohonako. De aoka ho velominao ny irehatra tsara ny tombo kasehanao aminay. De nanolotra vola 2,000 ariary ho an'ny fifoazana. Misaotra betsaka Jesosy fa tonga soma tsara indray le fiara nangatahanay taminao ary de manka sitraka indrindra aminao izahay ankinina eo am-pelantananao ny ampiasana an'izany fiara izany. Indro ny zavatra indro zahay manolotra ny vola 2,000 ariary ho an'ny sary sy ny feo eto amin'ny fiangonana. Tsy misy soratra 1,000 ariary. Misaotra anao zay Jesosy nositranao tamin'ny sitranao masoko nandritra ny 10 taona. Mbola nangataka aminao Jesosy hijery ny ankohonako sy ny fianarako ary mba ataonao lohany fa tsy ho rambony ao amin'ny concours izay ataoko amin'ny volana ho avy zao. Manolotra vola 10,000 ariary. Ampafolo karena omena ny mahantra. Misaotra Jesosy amen. 10,000 ariary. Izao manana ny lalana heverana anao ianao Jesosy atonga fiadanana fa tsy loza. Jesosy ataovy tsy tia sigara intsony ny vadiko. Manolotra vola izy 7,000 ariary. Misaotra Jesosy efa vita soma tsara ny taom-pianarana nanaovan'ny zanakay première année any ianao no iantoka azy amin'ny lafiny rehetra ary misaotra betsaka koa fa nomenao asa izy mba raiso an-tanana foana Jesosy ny fianarany sy ny fiainany manontolo. Manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny dada Randrenatoandro.
ty sady fijoroana vavolombelona ony. Misaotra Jehova nandritra ny fahasoa no amantsara ny fandidina any miavaka kely. Ary dia misaotra Jesosy fa ny tananao mihitsy no nanao izany dia zaza vao eno volana monja io zaza io. Nanolotra vola izy 50 000 francs ao anatin'izay rehetra izay na ray alina ariary. Tsy misy soratra 2,000 ariary. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any misaotra tamin'ny fitahiana rehetra izay nomenao anay Jesosy eo. Ary dia mangataka ho any ambanja ny zanako vavy hiasa. Ary dia mangataka zao Jesosy mba ho arovanao amin'ny fahavalo ratsy rehetra eny an-dalana izy any amin'ny toerana izay misy azy any. Ka dia raha koa filerahanao mahery izy Jesosy iny misy vola kely ampahany atolotra ho an'ny dada Randrenatoandro ray alina ariary. Tsy misy soratra ray alina ariary. Ampafolo karena vola 5,000 sy 2 hetsy ariary. Misaotra indrindra Jesosy eo. Amen. Misaotra anao Jesosy fa mbola nitatananao fiainanay sy ny asako. Ary dia mangataka vavaka avy amin'ny pasteur koa dia manolotra vola 50 000 francs na ray alina ariary atolotra ho amin'ny pasteur RGJ. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any mideranao sy mankalaza ny anaranao satria dia be fitiavana tokoa sy mifamindraponao zay Jesosy. Misaotra fa vita indray ny fananganana ny trano Jesosy dia manolotra ity rakim-pisaorana ty apetraka eo ampelantananao anaovana ny finition any trano. Dia manolotra vola 4 alina ariary ho an'ny sary sy ny feo. Misaotra Jesosy. Amen. Misaotra anao Jesosy tamin'ny fitiavanao sy ny fahasoavanao aminay. Misaotra Jesosy fa dia vita batisa ny zanakay ary dia mangataka aminao izahay mba hivaly amin'izay le visa ataonay. Amen. Ampafolo karena vola 3,75,000 ariary. Mitsinjara toy izao 1 million d'ariary ho an'ny dada Randrenatoandro, 1 million d'ariary ho an'ny ezaka sary sy ny feo, 300,000 ariary ho amin'ny pasteur Rodin ao amin'ny Kateza, ny 200,000 ariary ho amin'ny pasteur Fanantenana, 300,000 ariary ezaka 10 taona ny Katezo, ny 275,000 ariary ho an'ny Mahantra. Fitambaran'izany 3,75,000 ariary. Misaotra anao zay Jesosy noho ny fitahina misaotra fitahinanay. Misaotra dada Randrenatoandro ivavaka ao anay noho ny fitondrana ambavaka ny FPVM maneran-tany ary dia mangataka ny mba ho afaka ny trosa ny jirama aty aminay ary dia mangataka mba betsaka ny entana amidy dia io ny tsenanay Jesosy mbola 5,000 ariary atolotra ho an'ilay manao fiangonana any Ambilobe. Ary dia misaotra indrindra Jesosy. Amen. Anniversaire tamin'ny 23 mai 2025 avy amin'ny Randrianarivo Maoly Daniel mba mangataka zanaka mba ampina ilay zanaka lahy tokanao an-trano. Misaotra indrindra Jesosy eo manolotra vola izy ray alina ariary mitsinjara toy izao 5,000 ariary ho an'ny dada, 10,000 ariary ho an'ny Mahantra. Misaotra Jesosy. Amen. Misaotra Jesosy fa nahazo indray ny karamako ako tamin'ity volana ity 10,000 ariary antolotro ho anao. Misaotra Jesosy fa dia mbola velona ina soa matsara ny tenako. Misaotra noho ny amin'ny fitiavanao tiako be anenao Jesosy vola ray alina ariary. Ta io Jesosy ny tokantranonay mba hometaranaka avy aminao izahay Jesosy. Amen. Manolotra vola izy 2 alina ariary. Misaotra fa dia natratra ny 70 taona ny mariazinay tamin'ny 29 avril ny anniversaire-ko tamin'ny 1er mai teo ny anniversaire ny zavikeliko tamin'ny 11 mai. Ka dia nomenao asa vaovao ny zanako, ny toejaza koa ny zanako vavy. Misaotra Jesosy fa mbola apetrako ampelantananao mandrakariva ny ankohonako. Misaotra no fa tratra ny fetiny reny androany ho an'ny ray aman-dreny eto amin'ny fiangonana. Dia ny voninahitra ny ho an'i Jesosy rery ihany manolotra vola ray alina ariary ho an'ny Mahantra eto amin'ny fiangonana. Misaotra Jesosy ary dia mankasitraka anao indrindra zay noho ny famindraponao sy ny fitantananao anay. Ka dia misaotra Jesosy mangataka vavaka amin'ny fahasalamana sy ny asa andavanandronay. Dia mangataka fahendrena sy ny ho an'ny fianaran'ny ankizy koa. Manolotra vola izy
roa alina ariary. Misaotranao zay Jesosy fa de mbola novombininao ny fiainanay telo mianaka kely ka de indro misy vola kely ray alina ariary anaovana ny asanao ka de tahio ny fiainanay Jesosy indrindra zay telo mianaka omeo fahendrena izy roa mirahavavy. Tsy misy manolotra vola izy ray alina ariary. Tsy misy soratra 3,000 ariary. Tsy misy soratra 500 ariary. Misaotra Jesosy fa de vita soma tsara ny voyage d'étude-ko ary de mangataka fahendrena sy fahaizana ary fahasalamana ny tenako. Manolotra vola 3,000 ariary ho an'ny dada RJJ. Misaotra Jesosy fa de mbola anaiphone ty anaiphone ianao ary momba anay de ajereo atrany atrany Jesosy ny fiainanay. Manolotra vola ray alina ariary. Misaotra Jesosy tamin'ny tompon'andro zay nomenao anay ka de natratra fetiny reny tahaka an'izao ndray ary mbola apetraka eo ampelantananao mandrakariva ny fiainanay rehetra. Manolotra vola 5,000 ariary. Misaotra Jesosy noho ny an'ny fanomezam-pahasoavana natolotra ao anay ary de mangataka izahay Jesosy mba andeha tsara ny tsenanay ary ahita tsena ny fikasanay. Sarotratra ny soratra de indro zay manolotra vola ray alina ariary anaovana ny asanao. Rako mpisaorana mifona aminao zay Jesosy fa tsy nahafoy anay ianao nefa betsaka ny fitahina zay nomenao anay. De indro onerako ny foko izany ka de ty anao foana zay Jesosy. Manolotra vola izy 3 alina ariary. Tsy misy soratra ray alina ariary. Voady ho an'ny sarotsy ny feo ray alina ariary. Farany rako mpisaorana vola 5,000 ariary ho an'ny dada Randrenatoandro mangataka vavaka famarary ny tenany. De manolotra vola izy 5,000 ariary. De toy izay ry havana ny voady zay nataontsika teo araka ny teniko teo de fitinina arak'izay azo natao mihitsy ny famakinany voady fa Jesosy mahita ny zavatra nosoratantsika sy tao am-potsika. Toy izao ny fitambaran'ireo voady tato amin'ny riana farany ambany na ny réseaux sociaux dia 2,50, riana voalohany 3,70, riana faharoa 2,10, riana fahaefatra 9. Fitambaran'izany 12,100 na 112 voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Anolotra ny rakitsika zany aloha inona ny hira tenareo vehivavy ataontsika na hira firana na hiran'izao tontolo zao na ny hiran'ny inona ny tianareo tianareo loatra Jesosy. Marina ve zany endrea tsara am'izay ary tsangantsika rehetrarehetra anao zany hira tiany vehivavy zany.
betsaka ho any tomposika vavaksika zany ny fifalian'ny vehivavy rehetra manana anao Jesosy fikitra aminao tsy miala aminao mandrak'izay dory manao vely rano aminao fa tsy mivadika aminao sotra Jesosy mbola mahita vehivavy tsara ihany ianao miaraka aminao araka ny teniny teo hoe ianao no sakaizako ianao lay tiako ianao lay malalako zay no fidiko taioarireo Jesosy be ny asa ataon'ireo be le didy zanindreo mihoatra noho ny amin'ny lehilahy ka dia taizy amin'izany rehetrarehetra ho salama tsara Jesosy mena fahendrena mena tolotsaina mba havita zavatra be dehibe mihoatra no tamin'ny lasa satria mitombo ny fitiavany ianao nanao zo fanatitra zao zay Jesosy na kely na biny ho anao tena anao fony ho anao mangataka aminao kosa Jesosy mba tsarovo ny teninao teo fa reo daholo ny ray tapo aminao fanampatsinay aminao rayrainy rayray dia eo amin'i Jesosy Kristy daholo ao amin'Andriamanitra ray tanterao ny teninao Jesosy hoe hijerenao foana ny masoko anasoanao azay sotra Jesosy sotra Jesosy sotra Jesosy voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany Alleluia masina 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 Jehovah tompony maro enjy tanteraka tokony izany minarana amin'ny fanahy masina mipetraka isika so tsika zany dia tsy njery ao ny diakona andamina anareo fa misy fotoana masy misy fotoana ny zavatra rehetra dia rehefa ozy diakona hoe atreto ihany dia atreto ihany zay ary nga tsisy estrade raiky izy tsisy sezanga ipehititra misy fokely milahatra tsara ho ny ankizy io ohatra ny any am-pianarana miditra ny an-dakilasy dia miendry tsara daholo lahatra tsara dia atao mafy rehefa atao amin'ilay tsianjery zay manjary tsy hitan'ny zay manjary tsy hitan'ny télévision matsy dasary tao mafy ny tsenjery angatana mba mangina daholo dia ny tsara ny ankizy angatana mangina daholo io sotra tompoko. En fait, maman chérie, tu es la plus jolie, la plus gentille, la plus mimi, la plus câline. Je t'aime à folie. Merci, mamie. Mamie Yann. En fait, maman, qui m'embrasse le matin, me fait plein de câlins, qui m'habille et me coiffe, me donne à boire si j'ai soif, qui prépare tes gâteaux, soigne mes petits bobos, qui raconte des histoires pour m'endormir le soir. C'est ma maman chérie, et c'est elle la plus jolie. Hey.
C'est toi ma maman, c'est toi ma maman adorée, c'est toi qui me fais rêver, c'est toi qui es mon bonheur, je t'aime de tout mon cœur, bonne fête maman. Chère maman, aujourd'hui est une fête unique et spéciale, un jour qu'on célèbre une fois par an. Maman, tu étais toujours auprès de moi dans les différentes situations de la vie, les bons et les mauvais moments. Je n'ai plus de mots pour te dire à quel point je tiens à toi. Parce que pour ce jour important, peut-être que je n'ai pas de cadeau coûteux ni valeureux à t'offrir, mais je t'offre mon amour et ma sagesse. Maman, je souhaite que tu aies une longue vie remplie de joie et que Dieu te protège chaque jour. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman chérie. Piaf Kosizé. Super maman, maman farine dans la cuisine, maman histoire quand vient le soir, maman bisous quand tout est tout, maman tambour les mauvais jours, maman champion du téléphone, maman régime et courte chime, ma maman à moi tu es tout à la fois et je t'aime comme ça. Je t'offre tes fleurs, car tu répares mon cœur. Je t'offre tes fleurs, car tu effaces mes peurs. Je t'offre tes fleurs, car tu es dans mon cœur. Bonne fête, maman. Rineni malala tifuku indrindra nampiana niteni nampiana namindra izy lanyankindrindriny rery kutsu maintso tsarovana ombeny isaorany anao riray ao ambony nanombe anay anineny tsy foy izy ilay nisotro ny rano tsy tiana kutsu maintso tsarovana naovina. Bonne fête, maman chérie. Maman, ma vie, c'est toi. Reste vous faire de moi. Je t'aime et dans maman. Nenyo, yana nu fenaku. Azailo zana. Tiku yana nenyo. Maman, farine dans la cuisine. Maman, moi tu es toute à la fois, c'était comme ça. Maman, ma vie, c'est toi. Cette poupée de moi, je t'aime dans maman. Yana fait na coup, aïe sana, tiku yana neno.
qui m'as donné la vie, toi qui m'as tout appris, je te dis merci aujourd'hui, de tout mon cœur je te le dis. Tu es la plus belle de maman, la plus douce, la plus aimante, et jamais je n'oublierai comment tu m'as quitté à chaque instant. Bonne fête maman. Ma chère maman, je t'aime tant, tu es ma vie à l'infini. Ma chère maman, je t'embrasse tendrement. Bonne fête maman. Mère chérie, aujourd'hui jusqu'à l'infini, j'écris un format pour que la terre entière puisse respecter ma bonne mère. Pas à pas, tu m'as appris comment se comporter dans la vie. À jamais, je ne t'oublie. Ta tendresse, bonne fête, maman chérie. Bisous. Maman te fit ce que j'ai caché, un bisou pour ta joue, un baiser pour ton nez, plein de fleurs pour ton cœur. Ma maman à moi, elle est brillante comme le soleil, belle comme une rose juste éclose, printanière comme la rosée du matin, solide comme les arbres de la forêt, délicate comme un flocon de neige, douce comme le velours de la pêche. De nous tous, elle est la plus futée, et sur elle, je peux toujours compter. Ma maman à moi, c'est tout simple, elle est magique. En fait, maman. Je t'offre des fleurs car tu répares mon cœur. Je t'offre des fleurs car tu effaces mes peurs. Je t'offre des fleurs car tu es dans mon cœur. Bonne fête maman. Bonne fête maman. Je t'offre des fleurs car tu effaces mes peurs. Je t'offre tes fleurs car tu es dans mon corps. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman chérie. Bonne fête, maman gentille. Tu es ma vraie lumière. Je t'aime de tout mon cœur. J'ai cherché dans les poèmes comment dire je t'aime. J'ai trouvé des mots savants, bien trop longs pour mes 5 ans. Alors j'ai cherché ailleurs et j'ai trouvé dans mon cœur les mots que tu m'as appris quand j'étais encore petit. Maman, je t'aime grand comme ça, je le dis avec mes bras. Bonne fête, maman. Chère maman que j'aime, je t'apporte mon cadeau, un beau bouquet cueilli dans le pré, c'est pour décorer chez maman que j'aime tant. Tous maman que j'aime, je t'apporte mon cadeau, un beau bouquet cueilli dans le pré, c'est pour décorer chez maman que j'aime tant. Tous maman que j'aime, je suis ton petit oiseau, c'est ma chanson que je viens chanter, c'est tout ce que j'ai pour maman que j'aime tant. Bonne fête maman. Bonne fête maman chérie. Bonne fête maman. Bonne fête, maman chérie, je t'aime fort toute la vie. Je te donne un gros bisou sur ta bouche et sur tes joues. C'est toi, maman, c'est toi qui me fait rêver. C'est toi qui me fait mon bonheur. Je t'aime de tout mon cœur. Bonne fête, maman.
Maman, toi qui m'as donné la vie, toi qui m'as tout appris, je te dis merci aujourd'hui de tout mon cœur, je te le dis. Tu es la plus belle des mamans, la plus douce, la plus aimante, et jamais je n'oublierai comment tu m'as guidé à chaque instant. Tu m'as consolé quand j'étais triste, tu m'as encouragé quand j'avais peur, et grâce à toi j'ai compris que l'amour est la plus grande valeur pour fête, maman chérie. Maman, toi ma jolie maman, toi que j'aime tant, je te fais des bisous partout dans ton cou. Maman, je t'aime de tout mon cœur. J'ai cherché dans le poème comment dit je t'aime. J'ai trouvé deux mots savants, bientôt long pour mes 5 ans. Alors j'ai cherché ailleurs et j'ai trouvé dans mon cœur le mot que tu m'as appris quand j'étais encore petit. Maman, je t'aime comme ça, je le dis avec mes bras. Bonne fête, maman chérie. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Je t'aime. Je t'aime. Beaucoup. Beaucoup. Bonne fête, maman, chérie. Bonne fête, maman chérie. Je t'aime, maman chérie. Maman chérie, m'appelle amie, je t'aime tant, bonne fête maman. Maman, maman. Maman, je t'aime beaucoup. Allez. Maman, si je savais voler rapide comme l'hirondelle par-dessus les toits de maison, sans dire la permission, vite je t'embrasserai pendant la récréation et pour je ne sais quelle raison, maman, si j'étais pas ta petite fille, je choisirais, je crois, une maman comme toi. Bonne fête, maman. Ah, ma maman, bien sûr, maman, je veux t'offrir tout ce qui peut te faire plaisir. Naturellement, pas de trésor, non, mais de gros efforts. Et cette fois-ci, promis, je vais faire mon lit, ranger, m'appliquer, éteindre la télévision, apprendre par cœur toutes mes leçons, être un modèle d'obéissance. Mais tout à coup, maman, j'y pense, avec un enfant si parfait, maman, c'est sûr, tu t'ennuierais. Un gros bisou, un beau câlin, quelques mots doux et puis c'est tout. Non, j'oublierai un petit mot à ajouter, je t'aime maman. Pour maman, j'ai tes mains pour te toucher, j'ai tes bras pour te serrer, tes pieds pour courir vers toi, pour t'appeler chez ma voix, et puis chez mon cœur encore pour t'aimer toujours plus fort. Bonne fête, maman chérie, moi. Merci maman pour la nuit de nos maladies, pour les bons gâteaux que tu fais, pour le soir auprès de la lampe quand tu recours nos tabliers, pour la soupe et le lait bien chaud, pour le feu qui salit tes mains, pour la lessive qui les cherche. Merci maman pour le travail que tu fais chaque jour.
que tu fais avec tant d'amour. Merci, maman. Maman aussi, maman. Maman. En fait, maman. Mamie de Marie. Allez, Pour maman, à toi qui m'as porté bien avant ma naissance, qui m'a appris le monde, le rire, la confiance. À toi tous présence, lumière de mes jours, ma première amie, mon plus grand amour. Quand je regarde en arrière, je te vois partout. Dans chaque instant de choix, dans mes moments de doute, tu étais là toujours comme un phare dans la nuit. Tu es le Bon fête, maman. En fait, maman, qui m'embrasse le matin, fait de plein de câlins, qui m'habille le coiffe, donne à boire si j'ai soif, qui prépare des gâteaux, fait mes petits popos. Mouah. Pour maman, à toi qui m'as porté bien avant ma naissance, qui m'a appris le monde, le rire, la confiance, à toi tous présence, lumière de mes jours, ma première amie, mon plus grand amour, quand Quand je regarde en arrière, je te vois partout, dans chaque instant de joie, dans mes moments de doute. Tu étais là toujours comme un phare dans la nuit. Bonne fête, maman. Sotra tomboko okizay fa zao mizarana bambony dododolo ny ankizy rehetra de rehefa avy eo na manaraka andray fa tsika ankizy rehetra de miarahaba amin'ny mama ankizy daholo tsisy lehibe misy le ankizy daholo miarahaba amin'ny mama. Bonne fête maman chérie. Zay de rehefa avy eo indray any lehilahy ray ny ankizy kely daholo ary ray roa telo. Tekitsika rehetrarehetra beso daholo zao, beso daholo le bo fety lasa atao bisou tsara mama ray roa telo. Adinonareo mihitsy le bisou e tsay de hatrany ambony eny fa nilazainareo daholo zaraina bombo fotsiny de lasa fa lany fotoana. Te misaotra daholo re tompoko misaotra tia nofy anankiroa ihany lazaiko efa nofy rininy zao ny tena be eo napetraka fotsiny eo reo. Tiana anankiray hoe za dadana ny nofy za ozy nifady hanina tamin'ny herin'ny alarobia teo de nangataka niona tamin'i Jesosy ny alakamisy marainao de tampotampoka teo de nisy olona manga maso tanana misy olatra maso zany manga ny tanany misy olatra miteny hoe izaho niasa tany Pasika, izaho anefa tamin'ny tsatonan'ny fiangonana no nanao ny asa tany. Tsara zany niasa tany Pasika anao ditanao fa faly Jesosy hoe niasa tany anao hiaraka tampoka no tany. Moa dada Jesosy niteny izany tany zay Jesosy zany misaotra anao zany ka de misaotra atao foana ny asa miaraka amin'ny Jesosy. Tiany farany za dada nanofy hoe nisy biby lava mainty be
ratsy tare saika hiditra tao mahavehivavy a dia taitra tampoka aho a dia tapaka le nofo mariko fa misy nana hony izy zao a misy rano tsy fantatra ny fiforonina ao anaty kiboko ao zao a rehefa manofo nareo vehivavy raha manambady ianao raha eto mivadinao dia tenendry zany raha nanambady ianao a dia ny filahin'le vadinao io a nosoran'olona ody dia nanjary bibilava nitsofoka tany aminao a eo anao fa misy aretina manatona dokotera aingina nareo mivady zay aingana dengina miaraka misy nareo mivady ara ohatra ka tsy mpivady nareo fa pisipa aza miaraka amintsony oko zay zay a vavaka tsangana amizay tsika vavaka miasa ny anaranao zay Jesosy am'izao fetin'ny reny zao Jesosy a misy karazana reny be dehibe ao ny tena tsara indrindra nanan-karena indrindra nanana fahendrena indrindra nahavita asa soa be dehibe nitaiza tsara ny zanany vanona tsara ny tokantranony ary mpanomponao izy rehetra taio reny Jesosy anana fahendrena anana faharetana iasa ho anao foana fa ianao natonga zany rehetrarehetra zany a tao amin'izy menakavy na ny fahasalamany na ny hereny na ny fahendreny na ny zaza etsetreetsetra fa ao kosa Jesosy zay manana reny tena tsorona aminao fa tena aleo tsy nisy saraka foana manambady indray dia misaraka indray dia manambady indray dia misaraka foana ny ankizy be dehibe tsisy mpamelona matory ny etseneny daholo ny ankizy Jesosy adaladala ny sasany maniratsira ny sasany tsy mety mianatra ny sasany mamalivaly ray aman-dreny ny sasany ara manompa ray aman-dreny tsy mba nikarakara azy vehivavy daholo nanao zany Jesosy tsy manakolazayny zay zao ny fantatro asany tananao reny mba jereo mba havangio tahaka an'le tovolahy teo ianao mihitsy ny tongany mamangy azy tsisy afa-tsy zay Jesosy tanterao mihitsy ny tenina hoe ny tsel'olombelona hain'Andriamanitra mahay an'izany ianao ka dia petraka aminao misaotra Jesosy misaotra zany ane Jesosy ny fiara-miasa ataonao aminay fa raha samy vavaka eto zay a sasany mitondra lahelo jereo reny sasany mitondra fifaliana vangio daholo reny zay rehetrarehetra kosa Jesosy alohan'isa rahanay a dia mba teona aminay rehetra ianao zay tonga eto mivavaka ny mahafinaritra anao a dia ny mahita anay rehetrarehetra miazakazaka hivavaka tamana eto amin'ity toerana ity zany ny fifalianay Jesosy zany milaza aminay fa tena miara-miasa aminay ianao miaino ny vavakay rehetra ianao miaino ny fisetonay rehetra ianao ary mamaly an'izany isa-tokantrano isa-baravarana fa raha tsy zany afa tsy nisy olona nivavaka tsy ny teto
satria malahelo ny fody, ary satria mbola nahita zava-magaga taminao izy, na miteny na tsy miteny, aborany aminao mangingina any an-trano any zany. Fifalianao anay zany Jesosy, ary faly ianao mahita azy tonga eto indray hivavaka, na hisaotra fotsiny ary zava-dehibe aminao zany. Misaotra anao ny fitahianao, zava-dehibe aminao zany. Ao kosa Jesosy ny sasany mangataka zavatra aminao, mahatontamana eto izy efa nahazo koa, fa mbola tangataka foana. Za manko ny raharahanay Jesosy, mangataka foana taka mpangataka rehetra. Aza ataonao makaleo anao zany Jesosy, fa mamindra fo amina, fa ianao mitsy ne Jesosy miteny mangata foana izay mangataka nomena. Zany koa ny fifalianay ary zany mahatamananay. Ray minitra raha Jesosy mangataka aminao mba hitodika amizay any amin'ny vahoaka rehetra. Sotra Jesosy, tokavy any amin'ny W rehetra koa ianao, any amin'ny rihana voalohany, any amin'ny rihana faharoa, hatrany amin'ny rihana fahaefatra. Sotra Jesosy, ireo ny olonao, tanterao ny teninao hoe andinidinika anao tahaka ny fandinidinika ny mpiandry ondriniondry. Dinidiny io Jesosy, fatapataro ny eritseriny, fa matotonga vavaka eto izy piainy vavaka ianao. Mangataka anao ary a Jesosy azafady indrindra mba hiondrika kely. Bitsibitsika aminao mantsy mpanomponao. Misy mpanompo tena mahantra ane Jesosy, mahantra. Mba hoaiza bo izy. Ianao nefa nilaza hoe tsy mba manao tsinitsinina ny vavaky ny mahantra ianao. Jereo zany Jesosy. Gataka aminao ary mba hiondrika kely. Iay ny vavaka ny mpanomponao araka ny teninao hoe inona ny tianao ataoko aminao. Dia inao ny vavaka Jesosy. Sotra Jesosy, sakaizany mahantra ianao, asehoy zany. Manao tombo-kase amin'ny olona rehetra ianao. Reo ny ray tapo aminao. Ao ny manana ny olana rehetra isan-karazany, na ny fianarany hoe efa akaiky iseo ny examen, na ny asany, na ny fahasalamany. Aseho azy ny tombo-kase aminao Jesosy, tsy andahoanao mihitsy hoy ianao, ary tsy afoy ianao. Dovy amin'izany Jesosy. Ary no reny tombo-kase reny tenenanao any fa ianao. Mangataka ary Jesosy tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao ny vavaka. Ny anaranao Jesosy no angatana izany. Rainay izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao. Tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao.
ety an-tany taky ny rindandra eo anay no ny anina sahazo anay mamelaneloko hoe taky na milanay izay meloka taminay aiza mitondra any amin'ny fakapanahy anafahany amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay ray sotsodrana o Jehova tompony maro ao aminao zany Andriamanitra ao aza matahotahotra koa ary aza merikerika foana sady mombanao any any miaro anao e moa misy zava-mahagaga ka tsy haiky fa mino fotsiny any dia vonjeko ianao sy ny akonanao sotra tomponao ny deranao ny aza anao ny voninahitra mandrakizay amen voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any masina Jehova tompony maro enka tany rehetra tanteraka tokony izany ny anarana ray sy ny zanaka ary fanahy masina dia samy mahereza tompoko Fino
ny tomponao soretr'izao firamava ho ny tomponao soretr'izao Sasa teralaza no atulusawanao awe tera funinaita kejikawanao ila wanawe Sasa teralaza no atulusawanao awe tera funinaita Magic yawan nauji